tsy niambo adida ireo mpitsabo ao amin'ny sampana vonjyaina ao amin'ny HGR-Pefolo nandritra izay 3 andro nanaovana lanonana izay. Araka ny tatitra vonjomaika voaranay tamin'ity toeram-pitsaboana ity ary dia nahatratra 420 misy an'ireo nozahana fahasalamana tao amin'ny HGR-Pefolo. Tsy niambo adidy ireo mpitsabo ao amin'ny sampana vonjaina ao amin'ny HGR-Pefolo nandritra izay 3 andro nanaovana lanonan'ny Pasika izay. Araka ny tatitra vonjomaika voaranay tao amin'ity toeram-pitsaboana iray ity ary dia nahatratra 120 ny isan'ireo ho nozahana fahasalamana tao amin'ny HGR-Pefolo. 9 ny alahady, 420 sabotsy ary 120 ny alatsinainy hatramin'ny 4 hariva teo. 10 naratra tao amin'ny lanonana iray tao Antanimena, ankizy 3 taona ny iray ary vomafy. Nahatratra 17 kosa ny isan'ireo marary voaterina hidropitaly tamin'izy ireo. Noho ny loza vokatry ny adiady sy ny vono na nateraky ny lozam-pifamoivoizana no tena betsaka satria nahatratra 12 ny fitambaran'izany. Raha ny taremarika voaray hatrany dia nahatratra 9 ny isan'ireo voaterina hidropitaly vokatry ny fisotroana zava-pisotro mahamamy be loatra. Nahatratra 4 kosa ny isan'ireo nanandrana namono tena saingy voavonjy. Misa 3 ireo voapozin'ny sakafo. Araky ny tatitra nomenanay dia misa 4 kosa ireo razana nisy nanatitra teny amin'ny hopitaly HGR.